io fanokafan'io a tsy tokony ho ela ntsony raha ny tokony ho izy efa eo a-fikarakarana ny antota-taratasy eo anivon'ny ministera zany zay am'izao fotoana izao a dia mitohy a io fifampirarahana eo aminay sy ny ministera io tianay marihana fa tsy tokony hisy mihitsiny zany ny olana amin'ny fiverenany MBS amin'ny verina miasa satria tsy nisy didim-pitsarana nanakatona ny MBS tsy nisy ihany koa ny fanapahan-kevitra na fepetra ny raisin'ny ministera hanajanonana ny MBS tamin'ny taona 2024 fa fanapahan-kevitra avy amin'ny MBS ihany a no nampiato izy fa tsy hoe nanajanona tanteraka nampiato a ny fandehanan'ny radio sy ny télé sy nanao mise en veilleuse ihany koa ny orinasa mariako tsara mise en veilleuse ny orinasa no natao tsy nisy resaka fanakatonana tanteraka na liquidation na déclaration de faillite tsy mbola nisy zany fa mise en veilleuse ny orinasa no natao tamin'ny taona 2024 efa nampahafantarana teo anivon'ny ministera tamin'izany fotoana zany a io fanaovana mise en veilleuse ny société sy ny chômage technique any mpiasa io amin'izao fotoana izao a dia miverina indray ny tompona andraikitra mampahafantatra ny ministera fa hiverina hiasa ny orinasa ary mampiato a sy manajanona zay fanapahan-kevitra rehetra mifandraika amin'izay zay niraisina tany ilotany zany hoe manajanona ilay fanaovana mise en veilleuse ny orinasa tamin'ny taona 2024 sy ny fanajanona sy ny fanaovana chômage technique any mpiasa tiako marihana tsara zay tena marihako mazava mihitsiny hoe tsy nisy didim-pitsarana ary tsy nisy a fepetra ny raisin'ny fanjakana hanajanonana ny MBS fa fanapahan-kevitra avy amin'ny MBS ihany nijanona tamin'ny taona niato moa zany fa tsy nijanona no nampiato ny asa tamin'ny taona 2024 ary fanapahan-kevitra avy amin'ny MBS ihany ndraiky io zao a no hoentinay a mamerina ny MBS dia eo am-pikarakarana zay amin'izao fotoana izao ny antota-taratasy sy ny lafiny teknika ary eritreretinay a fa tsy ho ela dia ho afaka hoelon'ny olona sy hojiren'ny olona indray ny fahitalavitra sy ny japeo MBS. Le taratasy napetraka zany a taratasy fampahafantarana fotsiny fa tsy fangatahana satria zay resy lahatra hoe tsy fangatahana vaovao akory no ataonay fa ny licence d'exploitation zay a manana soamantsara tsy mbola misy fepetra raisina hoe ho fanajanonana na hoe fandavana ny licence d'exploitation ny MBS io dia fampahafantarana natao fanazanana tsy zany ara dia misy antota-taratasy vitsivitsy a no takin'ny ministera taminay dia ho amboninay ny taratasy dia ho apetraka any amin'ny ministera zany hoe ny démarche rehetrarehetra zany no arahanay daholo ny démarche eo amin'ny lafiny ara-panjakana ary ireo mpiasa ireo indrindraindrindra no taky tamin'ny associé-ny MBS zany hoe ngamba mitonga kosa ny fotoana hiverenana satria tena mbola misy mpiasa betsaka ao afaka raha sitraka reo dia afaka mangataka témoignage nareo rehefa avy eo fa tena mbola misy ampahany betsaka no tsy niasa tao anatin'ny 10 taona mahery ary ireo indrindra zany hoe mba mila jerevana manokana zany satria aizany zon'ny olona hiasa tsy mitombona ntsony le filazana hoe tsy azo eritreretina ny réouverture sy ny extension ary ny nouvelle licence efa nilaoza ny toetrandro tanteraka sy nilaozany zava-misy amin'izao fotoana izao a iny eritreritry iny satria tsika rehetra mahafantatra fa nouvelle licence ary efa midélivrer any ny ministera tapoato hoe ny extension a efa be da be ny hainao manjery a navela anitatra manerana ny Madagasikara ny fiverenana miasa koa nisy efa nisy ny hainao manjery niverina miasa fa raha ny tena izy zany a fahitanay anazy efa nilaoza le toe-javatra iainantsika amin'izao fotoana izao zany iny fepetra iny ary izy moa tsy mazava ihany koa hoe inona ny anton'le izy